manoloana ny fahasimbana nateraky ny fahavakisany fefilo tao malaza mpitatafika no ny orana ny kija izay navomafy ny famokarandreo tantsaha dia nandray ny andraiky ny avy hatrany ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Nidina nijery ny zava-misy an-toerana ny délégation ny alahady 20 ny volana janoary 2024 mba hanomana ny fepetra fonjitaitra sy hoenti-manarina ny fahafoazana. Ny alatsinainy 17 ny volana janoary 2024 kosa tonga teny an-toerana ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ireo teknisianina eo anivon'ny ministera nitondra fanampiana ho an'ireo tantsaha. Gony miisa 2 asiana fasika anamboarana ny fefilo, masimboly legioma 27 fonosana ary zezika manodidina ny 9 taona no nozaraina tamin'izany. Ny zezika moa ho tonga afaka efatrandro. Ny sorana izay tao anatin'ny 3 andro tsinjanona dia anisany natonga ny famakisan'ny fefilo izay hitantsika ato aorianato zany. Misy fanampiana moa anisany nataon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'izay misy gony eo ihany koa ny fasika ihany koa indrindrandrindra amin'ny fanarenany ny voly izay ho an'ireto namana tantsaha-mpamokatra reto dia misy ny fizarana maimaim-poana ny masomboly ahafahan zareo mamerina ny volony zareo ireo zany. Zay zany zavatra anisany efa natao mba vahaolana vonjimaiky amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Jaina Andry Nirina Rajoelina filohan'ny Repoblika Madagasikara dia namebaiko anay ministra rehetra ny hidina ifotony ary matetika dia matetika araka voalazanao tao Andriamatoa ben'ny tanàna tena marina mihitsy zay hoe ny fampandrosoana dia manomboka ety fotony. Indrindrandrindra fa Madagasikara dia 20 isanjato dia tantsaha-mpamokatra avokoa ary zay foana moa ny teneniko hoe raha misy sakafo eny ambony vilia antsika tsirairay avy eto Madagasikara dia noho ny tantsaha-mpamokatra izay mamokatra. Noho izany dia rary ny sihetsiny raha toka mitondra ny tohana amin'ny tsika avana tantsaha-mpamokatra ny indrindrandrindra ny fitondram-panjakana. Ny fitondram-panjakana moa dia manakaiky vahoaka. Zay moa nisan'ny teny napetraka. Ary ministera ny fambolena sy ny fiompiana dia mampiatra an'izay hoe manantona ny vahoaka zay indrindrandrindra fa ety amin'ny tontolo ambanivohitra. Hotoana maharitra dia isy ny fanamboarana sy fanamafisana ny fefilo iarahana amin'ireo tetikasa eo ambany fiahin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Nentanina ihany koa ireo federasiona sy ny fikambanan'ny mpampiasa rano hanala ny fasika amin'ny lakan-drano mba hisorohana ny trangan-javatra tahaka izao amin'ny ho avy. Ireo mpitondra fanjakana rehetrarehetra na nampy anay ny komina tsy ambanin-javatra makasitraka tompoko. Ny aranidina ifotony tao an-toerana ihany koa moa ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Atsimon-drano, ny tale jeneraly ny BNGRC ary ny tale jeneraly ny APIPA.